Ny arahaba ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria ny Tomasina izay navita ny fifidianana ny filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria izay moa ny eto ny filohan'ny antenimera ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ary nasiana teny ihany koa ny mahakasika ireo fepetra-takiana mba hanatanterahana ny fifidianana eo anivon'ireo chambre de commerce hafa. Ny anjinjiny. Tena angamba aloha amaliko anao dia miarapo zany raha ny chambre de commerce ao Tomasina, chambre de commerce et d'industrie ny Tomasina navita soamatsara an'iny fifidianana iny na dia efa nisy peripéty maro ary miarapa an'izay birao voafidy ao zany ny tenanay amin'ny maha président Antananarivo moa sy amin'ny maha vice président ny fédération chambre de commerce. Fahitako azy ataoko hoe ay ve mora ihany manao tsy hoe mora fa ay ve vita ihany ny fifidianana rehefa ho atao ka ho alamina. Zay angamba ny zavatra voalohany indrindra. Ny zavatra faharoa manarakaraka fikoresahana dia zao efa tokony zao ho jerevana amin'izay angamba koa ny chambre de commerce rehetrarehetra. Nefa io dia mametraka zafady amin'ny frantsay fa mametraka préalable io. Le préalable zany ny fisian'ny vola aloha azona manao le fifidianana satria io tsy hoe ataotao fotsiny ohatran'izao le fifidianana sanatria akory tsy taky hoe ameo 60 millions de dollars ny chambre de commerce fa zay mba sahaza azy angamba ny karakarana le fifidianana tokony décloquena dia tokony andeha amin'izay raha mipetraka daholo zany zay condition préalable amin'izy ny vola misy dia efa mivoaka koa ny décret miantoka ny lalàna mifehan'ny chambre de commerce manerana ny nosy amin'izay fotoana izay.